Ny herinandro lasa teo no tanterahana teto amin'ny distrika Ambatolampy ny hetsika nataon'ny Fobepatra ny Iviketra eto amin'ny faritry Vakinankaratra. Etra manakaiky vahoaka, io ny lohahevitra noentina nandritra ny hetsika ary tamin'ny alalan'ny dia nataon'ireo mpiasan'ny Iviketra teto Ambatolampy no nanentanan'ireo vahoaka. Tanjon'izao hetsika izao ny anakakaizana kokoa ireo mpandoha hetra ary anisan'ny dingana vaovao sy ainga vao amin'ny fampidiran-ketra ity hetsika izay natao ity. Toromarika avy amin'ny fitaleovan'ny Vakinankaratra moa zany ny ao amin'izao fivoahany fiboana zao dia ao anatin'ny fiarametana ary asana ao anatin'izany ireo mpiara-miombonantoka rehetra ny mpandoha hetra satria ny hetra alohanao dia anasoavana ny commune, anasoavana ny district, anasoavana ny faritra ary adidimasina eo amin'ny tanindrazana fanasoavana ny firenena izany. Anisan'ny mitondra fampandrosoana eo anivon'ny commune ny fandoavan-ketra. Araka izany dia misy ny fiara-miasa sy ny fiara-metana ny commune Ambatolampy sy ny Fobepatra ny Iviketra. Ny fiara-miasa eo anivon'ny Iviketra eto amin'ny commune urbaine Ambatolampy ny amin'ny famerenana amin'ny fitokisan'ny vahoaka amin'izany Iviketra eto amin'ny distrika Ambatolampy izany. Aza misalasalatsika manantona ny biraoan'ny Iviketra satria efa ao anatin'ny fisokafana tsikelikely tsika koa manentana tsika andoha izany hetra hoentina amin'ny fampandrosoana ny tanànatsika. Tsy janona hatreto izao hetsika fanentanana hetra manakaiky vahoaka izao fa mbola hitohy any amin'ireo distrika hafa ato anatin'ny faritry Vakinankaratra.